Ny ambaratonga ampiasaina amin'ny fianarana eto Madagasikara, misy ny ambaratonga fototra, hita zany iny any amin'ny EPP, dia misy ny ambaratonga faharoa any amin'ny secondaire, ary ny lycée, ary ny université farany indrindra. Efa mitombo ny ankizy mandeha an-tsekoly amin'izao, fa ny mahatonga ny mahatotosa hatramin'ny farany no somary kelikely. Tsindriako manokana mahakasika an'izay hoe raha eny amin'ny école primaire atsika dia be dia be tokoa ny ankizy, firy ny ao anatin'ny 11e no amin'ny na klasy karabola ohatra, firy dia firy amin'ireny no tonga eny amin'ny université, fa ny ankamaroazan'ny mpianatra ny ankizy gasy tsy fantatro hoe ny fahasahiranana ve no mahatonga an'izany na hoe inona, fa magaga ny ankamaroazan'ny ankizy raha vao hoe afaka baka dia ohatran'ny hoe terminus na hoe fiafaran'ny fianarana, nefa eo vao tena manomboka ny atao hoe fianarana. Amin'ny ankapobeny aloha maro ny ankizy mankany an-tsekoly, nefa misy koa ireo ankizy tsy afaka mianatra noho ny antony manokana, mety hoe tsisy vola amin'ny resaka fianarana ve izy, tsisy vola ve ray aman-dreniny ahafahan'zareo mianatra, misy koa hoe tsy avela mianatra fotsiny ilay ankizy. Izy indray aloha misy karazany, samy hafa ny fipetrany rehefa aty andrenivohitra dia samy hafa rehefa any ambanivohitra, fa amin'ny ankapobeny maro ny ankizy miditra amin'ny ambaratonga ambony, amin'ny ambaratonga fototra azafady, fa rehefa manohy an'ilay izy zany no tena sarotra, satria ny mianatra tsy hoe mianatra feno mianatra fotsiny, fa miaraka amin'izay ny fitaovana sy ny vola rehetrarehetra, dia rehefa manomboka sepotra ilay ray aman-dreny dia tsy maintsy miala ny ankizy, ary eo amin'ny T5 eo foana matetika ny tena hoe ahitana an'ilay fialana an-tsekoly. Raha aty amin'ny ambaratonga ambany aloha izy dia manao resaka tantara, matematika na calcul moa zany ny ankizy, dia français, histoire-géo, dia éducation civique, dia misy koa hoe arakaraka ny fianarana, misy hoe mampianatra raha hoe sekolim-pinoana dia misy ny EVA ohatra any, io resaka fampianarana finoana, mitaiza ny maha olona zany amin'ny resaka finoana. Rehefa tonga any amin'ny lycée dia misy ny fizika, any amin'ny collège koa moa zany dia efa misy fizika ihany, fa any amin'ny lycée vao hanomana baka tsika dia mila zavatra scientifique kokoa, dia fizika, matematika, science, français, anglais, dia arakaraka, misy sasany manao allemand arakaraka ilay fianarana. Misy ny sekoly ny atao hoe sekoly privé na ilay tsy miankina amin'ny fanjakana, reny zany manana ny taranja complémentaire na matière fanampiny zany mihoatra amin'ny sekoly amin'ny miankina amin'ny fanjakana, ohatra zao hoe amin'ny EPP atsika zao ohatra na amin'ireny école primaire publique, amin'ireny atsika tsy ahitantsika an'izany atao ohatra hoe religion. Any amin'ny sekoly katolika nefa atsika plutôt misy an'izay fanampiny izay, ka io miankina amin'ny sekoly tsirairay io ary miankina amin'ny toerana sy ny zava-misy. Ho an'ny ankizy zao ohatra ny ambanivohitra tsy ahitanareo an'izany hoe misy anglais ohatra, any ambanivohitra lavitra any, eto amin'ny ville nefa atsika zao eto Antananarivo fotsiny misy nefa misy chinois, ohatran'izany be dia be ny taranja fanampiny. Arakaraka an'ilay fianarana io, raha aty amin'ny ambaratonga ambany zao dia misy hoe vacances de Toussaint, dia vacances de Noël, dia grandes vacances, dia rehefa any amin'ny université tsisy an'izay, fa arakaraka ny fahavitan'ny semestre tsirairay avy ny vacances, ohatra hoe vita ny semestre pair ohatrany dia misy vacances kely, dia miditra indray ny semestre impair dia misy vacances kely. Mahakasika indray ny fotoana tsy fianaran'ny mpianatra dia samy manana ny azy ihany koa io, fa raha ho aty amin'ny enseignement secondaire sy ny enseignement primaire atsika na le atao hoe ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa
dia izay ny ao amin'ny ministère ny enseignement de l'éducation nationale ny ao amainina ny mamaritra azy a de misy ny vacances izay a vacances de Noël zao ohatra de misy iny a eo eo amin'ny tapabolana na 3 herinandro ro tokom-bolana eo zany raha be indrindra de ny vacances de Pâques na amin'ny vacances de Pâques ihany koa de midoko ohatrohatr'izay ihany any faharetany de misy les grandes vacances na ny fialan-tsasatra lehibe zany a izay maharitra eo amin'ny 2 volana sy tapany eo eo. De ny semestre enim-bolana tena enim-bolana tokoa nefa moa hitantsika ihany hoe misy miankina amin'ny faculté tsirairay ndraindray mety misy mihoatra mety ho 7 volana ndraindray misy latsaka arakaraka an'izay zany a ny semestre ray fa raha ny tokony ho izy ny semestre en tant que ma hoe semestre azy zay de tokony ho enim-bolana. Misy ohatra ny sasany vao tonga ny an-trano de mba miala voly kely de mianatra de misy hoe mianatra foana de io arakaraka ny fotoanany tsirairay avy fa amin'ny ankapobeny aloha zany miankina amin'ny devoirany sy ny zavatra ataony zany io hoe rehefa be de be ny ohatra hoe manomana exposé sy ny ohatran'izay izy de tsy maintsy mikaroka izy zany tsy maintsy hoe mandany fotoana bebe kokoa izy mianatra de arakaraka ny passion le olona koa rehefa tiany le mianatra de tsy manana fotoana betsaka izy fa rehefa tsy tiany de kely fotsiny ara tsy mampaninona anazy arakaraka ny vaninandro ohatra hoe raha vao manombotomboka iny ny taona na ny semestre ny enim-bolana voalohany tsisy mivako loha tsy de tena hoe mifantoka amin'le fianarana fa rehefa akaiky ny examen de misy ankizy tsy matory mandritry ny andro maromaro mihitsy zay ohatrohatr'izay foana zany ny fandehan'ny mpianatrany fa eo akaikin'izay koa misy le hoe tsy makany an-trano tsy mianatra any an-trano mihitsy izy fa mamonjy bibliothèque na salle d'étude de any any izy no any any vitany any zany révision sy ny zay tokony ataony rehetrarehetra de any an-trano izy efa tsy de mianatra firy tsony. Misy ny sasany a misy fotoana hoe miasa izy de misy koa nefa ny sasany a mianatra foana de io arakaraka ny fotoana mety azy any misy hoe mba andoavana ny droit d'inscription ohatra de tsy maintsy miasa kely aloha de arakaraka ny fahefana misy eo am-pelantanany zany io fa amin'ny ankapobeny alohany a raha hoe eny amin'ny université ohatrany hoe tsy de misy fotoana ahafahana miasa satria kely le fotoana kely zany ny temps libre anao de tsy de manam-potoana ianao hoe hiasana fa miankina amin'ny tsirairay avy anefany io. Amin'ny ankapobeny alohany a de français a communication de anglais satria amin'izao efa mandroso be zany ny teknôlôjia de ny akamaroan'ny boky amin'ny teny anglais daholo de tsy maintsy mba mahay anglais ny ankizy zany de zay tsy maintsy hoe misy anglais any normal moa zany hoe français tsy maintsy hoe misy foana fa ny anglais zany efa mba priorité kokoa de tsy maintsy misy koa ny anglais. Raha ny mahakasika ny hoe fiteny ampianarana eny amin'ny anjelimanontolo zany a amin'izao fotoanantsika zao zay ao anatin'ny atao mondialisation antsika dia tsy maintsy manaraka ny zava-misy maneran-tany fa hatreto aloha de ny frantsay aloha zany ny teny farantsay na ny teny français no tena betsaka mpampiasa eny fa efa manomboka miorirana na mibasculer any amin'ny atao hoe anglisy atsika am'izao satria tsy afa-miala amin'ny anglisy tsony tsika ohatran'izay koa ny mandarin efa betsaka ny institut mampiditra an'izay hany a ho teny fampianarana atsoatsy zany mety ho anglisy indray no malaza eny na hoe ho fiteny hoentina hampianatra ny ankizy eny amin'ny anjerimanontolo atsoatsy. Misy karazany roa ohatra hoe raha akaiky izy zao
eto Antananarivo dia matetika mody any amin'ny ray aman-dreniny foana. Fa misy indray kosa mpianatra avy any amin'ny faritra izay lavitra tsy afaka ny hoe hody isan'andro dia mipetraka any amin'ny cité universitaire. Ny mpianatra eny amin'ny université dia tsy voatery hoe any amin'ny cité daholo. Misy le avy any amin'ny faritra aloha zany dia ry zareo tsy maintsy hoe priorité mahazo cité, fa misy ny ankizy sasany ohatra hoe manofa trano dia misy mipetraka any amin'ny ray aman-dreniny, misy hoe mody lavitra ihany koa fa tsy maninona fa tonga any am-pianarana ihany. Any amin'ny anjerimanontolo dia tsy hoe fianarana fotsiny daholo fa mba miala voly ihany koa mpianatra, dia arakaraka ny faculté tsirairay avy sy ny grandes écoles, fa amin'ny ankapobeny samy manana ohatra hoe misy mpanao foty, misy resaka handball, basket, natation, danse, izany izao no tena malaza eny. Ny fialambolin'ny mpianatra ankoatran'ilay voalazako teo aloha dia misy hoe mamaky boky, mijery manao internet, dia misy koa hoe tsy voatery hoe individuel zany fa mba afaka atao miaraka koa collectif, dia afaka hoe manao devoir par groupe, misy kilalao atao par groupe ohatran'izay. Ny mahakasika ny hoe vondrona fanatanjahantena na club sportif eny misy tokoa ao amin'ny université, misy ao ary manana direction amin'izany ny ao amin'ny université maro karazany, satria moa hoe misy ohatra zao hoe ny football, ny rugby sy ny rehetrarehetra presque hita eny daholo ny taranja izay misy na individuel na collectif.